Miarabantsika isa-tokantrano amin'ity alarobia fahen'ny volana May 2024 ity ao anatin'ny fandaharana resabe hatrany ianao etsika irasana ny toedrara-pirenena izay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity. An'Andriamatoa Petra Kotiniaina, filoha nasionalin'ny toko-tambatra miarabanao Andriamatoa Petra Kotiniaina, ary misaotranao avy hatrany anaiky nasaina vahinay tamin'ity androany ity. Ya dia miarahaba anareo ato amin'ny télévision ma-TV miarahaba asika manaraka an'izao fandaharana zao. Fantatra moa zany fa eran'ny Madagasikara eran'izao tontolo zao satria mandeha amin'ny canal 7 iny ma-TV. Iny ary mariny ihany koa fa niovany fomba narahantsika nyity fandarana ity manomboka androany satria dia ny alarobia zao no hoentina eny amin'ny fahitalavitra ma-TV ho jerentsika isa-tokantrano avy any ity fandarana resabe ity. Tsy aritra moa izay fa avy hatrany dia hiditra amin'ny votoatin-dresaka Andriamatoa Petra Kotiniaina, anisany nandray anjara ianao tamin'ireny diniky ny fampihavana-pirenena fionambe nasionaly teny amin'ny CCI Vato nanomboka ny 27 volana aprily lasa teo, ny farany izany tamin'ny asabotsy 2 volana May. Somary niteraka resabe ihany ny ataoko hoe fionambe nasionaly iny, anisany hoe natonga mihitsy ary ohatran'ny hoe tension raha zay ny ilazana azy, fifaninjana tady eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna, zany hoe ny antenimieram-pirenena sy ny fitondrana pouvoir exécutif zany. Ho anao Andriamatoa Petra Kotiniaina, izay tokoa ve le hoe FDB nandrasana tao anatin'izay hoe lala amin'ny fampihavanana zay le hoe andao andrava institution, andao andrava andrava ny senita, andao andrava ny androm-panjakana maromaro, izay ve ny tena hoe votoatin-dresaka ary zay ve ny tena nitakina tao anatin'iny lala amin'ny fampihavana-pirenena? Ya, misaotra anareo. Voalohany aloha tonga de spiko eto ampanomboana fa ampanomboana fa tsy mieritreritra fanonganam-panjakana ny olona ny voroteny, tsy nieritreritra hanakorotana ny olona ivoroteny, fa nieritreritra hoe ny zavatra hita fa lany andro de hosoloana zavatra vaovao, fanarenana hoe misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny filan'ny firenena tsonya amin'ny sata hitondrana ny firenena, di miainga amin'ny zavatra hitan'olo amin'ny faritra misy anazy tsirairay, na lafin'ny politika, na lafin'ny toe-karena, na lafin'ny ara sosialy, izay no ny bakeon'ny olona teny. Zavatra faharoa de zao tianay ho sipihina eto de ny hoe rehefa miresaka fampihavana-pirenena dia zavatra anakiroa farafahakeliny no tsy maintsy jerevana. Indraindray mako misy mipetraka amin'ny olona le hoe ahoana fampihavana-pirenena no atao lalam-panorenana no resahany, satria raisin'olona amin'ny fomba sotrotro hoe ny rehefa mampihavana olona de hoe olona roa na olona maromaro tsy mifanaraka de mifandray tanana de mifanoroka izay. Ka eto tsy raharahany olona roa ny firenena fa rehefa miresaka firenena de miresaka fomba fitondrana zany, zay zany le izy. Ka zao zany no zavatra apetrakinay meloha amikasika ny hamaliako ny teninao de hoe misy zavatra anakiroa tsy maintsy jerevana. Ny voalohany rehefa miresaka fampihavanana de le hoe réparation. Rehefa miresaka fampihavanana de misy réparation. Ka amin'ity resaka réparation tya dia miresaka ny zavatra efa nisy, ny disadisa efa nisy, fa akilany koa rehefa miresaka fampihavanana tsy ny efa nisy fotsiny ny jerevana fa hoe ahoana no hierovana ny tsy hiverenan'izay tsony na
amin'ny olona mety hoe mety hisy disadisa na nikorotana mety hisy amin'ny firenena. Raha famonjena an'izay ianao de hoe nahoana ary no nisy ny disadisa ka nahatonga ny korotana zay mahatonga atsika amina réparation ty tsy maintsy zay ny jarevana. Ka ny zavatra faharoa zany le hoe prévention de zao rafitra zany no nampiady ny olona teto. Le rafitra hitondrantsika ny firenentsika tsy mamaly sony ny filany firenena na milafiny ara-politika na milafiny ara-toekarena na milafiny sosialy amin'ny akapobeny. Zay tokony hazava tsara. Hevitra tena diso ary ahitsinainy milaza hoe satria fampihavanam-pirenena ro resahana de sy tokony hiresaka lalam-panorenana, tena diso zany. Sy azo sarana amin'ny fampihavanam-pirenena hatahoana moa ny fampihavanam-pirenena hagnarenana ane hagnasarana ny fiainan'ny olona. Ka rehefa hagnasara ny fiainan'ny olona tsika de tsy maintsy miresaka rafitra saty hitondrana ny firenena. Ka mamaly anao am'izay zany am'le hoe ina moa reo hevy-dehibe tapaka tegny amin'ny feonam-be-pirenena. Raha fitinina zay hoetikoeto zany de zao farafaratsiny misy an'ireto hevitra anaky fito na anaky valo lazaiko reto. Fa zao raha fitinina de hoe miaiky ny olona ny vorotegny nandinika an'ireo commission ny hoe reto aby ny zavatra ny lohevitra andinina tegny fitoniana sy fandriam-pahalemana, fampivoarana sy fampandrosoana, fanorenana fotony refondation de la nation ary fampihavanam-pirenena. Raha fa fitinareo de zao mitaky rafitra vaovao, mitaky lalam-panorenana vaovao. Zay any zavatra tapaka tegny. Inona no hevy-dehibe zany ny lalam-panorenana zany? Tiana hapetaka zany. Ino lalam-panorenana miatoka, inona no antoko ny lalam-panorenana? Voalohany, lalam-panorenana zay hajorontsika de lalam-panorenana miantoka ny isian'ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana. Zay tsy misy fampandrosoana maharitra raha tsy développement durable raha tsy misy fitoniana politika maharitra. Ka ninina hataonao resaka mbava fotsiny hoe fampandrosoana maharitra kanefa tsy apetaka atsika le fototra hisian'ny fitoniana de olona miteniteny fahatany atsika fototra zany le izy. Zay zany ny zavatra voalohany. Ahoana ny hisian'ny fitoniana maharitra? Apetaka ny fisipika ao anaty lalam-panorenana hisian'ny fahalalahana politika. Ny disadisa nisy teto ane de olana vokatry ny hoe tsy fisian'ny fahalalahana politika. Zay any zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa tapaka tegny koa de hoe apetaka mazava tsara amin'ity lalam-panorenana ty ny hoe fisindaram-pahefana lalam-panorenana miantoka ny hisian'ny fisindaram-pahefana tena izany zay fanjakana régime ny fandimy teto ary hatram'izao de mikabary fisindaram-pahefana tena izany. Fa zao mbola sy ny ohatra ny 500 ny teto-bolam-panjakana ny budget de l'État izay kany no tatanany agny amin'ny fondrom-bahoaka aparty mbola mijanona kabary. Zao ny hevitry ny olona mpivory. Tsy azo akinina amin'ny mpitondra samy rerisony zany ny fisindaram-pahefana fa atao mazava tsara ao anatina lalam-panorenana de manatanteraka ny ataony. Inona ny hevitra de hoe zavatra anakiroa soratinao anatina lalam-panorenana hoe ny 500 isan-jato ny teto-bolam-panjakana farafahakeliny dia tantanany vondrom-bahoaka aparty na inona rafitra hitrangana na commune na faritra na province fa zay fotoa hoe tantanany vondrom-bahoaka aparty. Zay zany le izy. De zao rehefa voasoritra ao anatina lalam-panorenana zay a de tsy ny sitrapony olona mpitondra tsony no mibaika anazy hoe menay ny merary satria atokony mpitondra, sy menay ny merary satria tsy atokony mpitondra. Fa ny lalam-panorenana misy no mandidy anazy hoe
tsy maintsy de magnatanteraka an'izay ny assemblée nationale. Zava-dehibe zany amin'ny fanovana tiatsika hapetraka. Ka raha ohatran'izay zany de ahoana indray raha ohatran'ny 5 isan-jato sy manino fa tokony tsy ho lataka an'izay zany satria am'izao fotoana zao ane 5 isan-jato ane izy am'izao nefa samy migabary tsika hoe fisindaram-pahefana tena izy. Ny fahatelo de hoe tsika mila mametraka lalam-panorenana miantoka ny fisindarana aradrariny ny harem-pirenena zay samy mikabary an'izay aby ny mpitondra fandimby ta agnatin'ny 50 taona fa zao ny zava-misy tsy voasinjara aradrariny harem-pirenena de zao ny zavatra mila soatana ao anatin'ny lalam-panorenana de hoe indrindra mahakasika an'ireo harena sarobidy lafidy rehefa ohatrandrana reo harena sarobidy ireo soatina ao anatin'ny lalam-panorenana ny 50 isan-jato ny tombony any firenena malagasy, ny 50 isan-jatony any mpitrandraka. Fa amin'ny 50 isan-jatony io ndray a tokony hazava tsara hoe zao ny anjaran'ny faritra mitrandraka faritany. Ohatra hoe ny 30 isan-jatony amin'ny 50 isan-jato anjaran'ny firenena io a any faritany misy an'le fitrandrahana. Ny 70 isan-jato sy njarainy am'le faritany 5. Inona ny tena hevi-dehibe mahatonga ny olo anao an'izay? Ny endrika ahitana fa mba tokony higiokany harena misy eto amin'ny firenena ny vahoaka malagasy de reto zavatra anakoroa reto tapaka teo amin'ny fivoriana io fa soratina anao anatin'ny lampandrenana fa andraikitry ny fitondram-panjakana ny miatoka ny fampianarana ny zana-bahoaka maimaipoana zany saboana maimaipoana ny olona rehefa marary ary aho de milaza eto azo atao zany fa nahoana no tsy azo atao zany satria la iarena anagnatsika tsy voatatagna tsara tsy voazara tsara fa ny olona vahiny ny tena midroka anazy ka raha tanterahana ty zavatra petraka amin'ny lalam-panorenana vaovao ty de ho azo atao ny misabo maimaipoana ny olona miatoka ny zana-bahoaka amin'ny fampianarana. Izany ve de tsy zava-dehibe zany? Zava-dehibe zany. Raha ohatra ny olona misakana an'izy ty de hoe mba mahagaga zany tsy misy dikany io vahoaka 20 tapitrisa io tsy misy dikany ny fiatohana ny zanaka ny malagasy jusqu'à amin'ny université raha voatatagnatsika tsara harem-pirenentsika io raha piarina le zavatra voalaza teo na ny 50 isan-jatony fitandrahana andreo harena lehibe reo misy amin'ny firenena malagasy azo atao ny fampianarana maimaipoana ny zanakin'olo, azo atao ny fisaboana maimaipoana ny olo. Zava-dehibe zany mahakasika ny olo. Izay ny fomba agnaporofoana hoe fisindarana aradrariny ny harem-pirenena. Fa manarakaraka an'izay koa de le hoe anisan'ny hevi-dehibe rehefa avy eo miaraka fanontaniana anisan'ny hevi-dehibe fahaefatra zany nolaniny olona tao de ny hoe soratinao anatin'ny lalam-panorenana fa isaky ny 2 taona tsika dia tokony hisy conférence nationale. Inona ny mahazava-dehibe an'izay? Io conférence nationale andraisan'ny hery velogna rehetrarehetra anjara isaky ny 2 taona io de ho mpanara-maso ny fampiarana ny lalam-panorenana, ho anara-maso ny fanatantarahana ny lalàna, balizy lehibe zay ary fanina lehibe zay amin'ny fiaignan'ny firenena. Soatina ao anatin'ny lalam-panorenana zany sy hoe ny sitrapon'ny olona mitondra no hanao hoe tenao izy tenao fa soatinao hoe tsy maintsy atao zany zay. Izany inona ny mahazava-dehibe am'zany? Izany ny fototra isian'ny fanjakana tsara tatana, izany no isian'ny hoe mangarahara, izany no isian'ny hoe mpitondra tsy maty manota. Efa misy ny assemblée nationale, efa misy ny sénat, efa misy ny rafitra zao fa zay amafisina eto fa zao manana anjara toerana lehibe ny anaovana an'izany ao anaty lalam-panorenana ary hampatahotra mpitondra zany, hampitanana mpitondra zany amin'ny hoe isian'ny mangarahara sy ny fanjakana tsara tatana. Ny fahadimy de ny hoe
soratinao anatin'ny lalam-panorenana zay ajorontsika ty ny hoe ny folo alindahy ny mpitandra ny filaminana ny fisarana de fototra nampiadiny olona teto isaky misy crise politika teto de voazarazara ny folo alindahy manao politika amy-andany ina ny vokany miparitaka ny Kalaknikov miparitaka ny Masterano tsisy iza ny victime ny olo-tsotra ny victime ny tsy fandriam-pahalemana io basy miparitaka be deabe eo ane vokatry ny hoe ny lalam-panorenatsika tsy misy zavatra matanjaka mamatra hoe ny mpitandro ny filaminana ny fisarana de tokony tsy hiditra misehatra politika fa raha ataosika mazava tsara agnatina lalam-panorenana zany de hiteraka fitoniana io fidirany mpanao politika idiran'ny fisarana amin'ny sehatra politika io anisan'ny fotony tsy fitoniana ara-politika anisy teto ary zay nahatonga ny olona ny voroteny hoe rehefa miresaka ny fampiavana-pirenena ty de hoe akoatra an'ireo président nitonda teo aloha de tokony ilaza imasombahoaka ny folo alindahy ny fisarana indrindraindrindra fa tokony atoko nampiadiny olona teto satria zao zay mpitondra fisarany matanjaka ny misy teto amin'ny ankapobeny zay tompo-pahefana zay ihany no nampiasan'ny fisarana ka ireo anisan'ny olona tokony ka izy revana ny hoavy zany zao tokony voararo ary io article ny article hoe mahakasika ny conseil supérieur de la magistrature io de tokony hoe ny filohan'ny république ny ministre ny fisarana ny olebeny io de tokony tsy asoratana tso hoe io ny président ny conseil supérieur de la magistrature tsy mety io fa tokony tsy hidiran'ny président de république tokony tsy hidiran'ny ministre ny fisarana io mikasika ny conseil supérieur de la magistrature izany no zavatra tapaka tegna faraparany angamba de mikasika ny hoe fanetry be ny firenena tsy voateniko aby izy fa zay mba eritreto de teniko eto isika mieritreritra hanarigna firenena isika mieritreritra hanao demokrasia isika milaza hiady amin'ny kolokolo to izy mivory andao andrafitra lalam-panorenana vaovao ka anisan'ny FDB everiny olona fa tokony abidina amin'ny lalam-panorenana de zao amin'ny fifidianana rehetra rehetra amin'ny fifidianana rehetra rehetra de tokony lalam-panorenana no mandrara fa tsy lalam-pifidianana voarara ny endrika fizarany zavatra satria namoana lasa zay be vola fa tsy hoe zay manan-kevitra fa tsy hoe zay manana finiavana zay ny fidin'ny olona de lasa mivadika fagnararotana ny fahatran'ny olona ny fifidianana ka raha ohatra tsika te hifatoko kokoa amin'ny hoe inona no zavatra tokony hifidianana ny olo hovidina tena hoe ny finiavana sy ny tetikasany de tsy mety ny fizaran-javatra fanetry be ny firenena io ary aho minterpele ny mpanao politika zay mpanao politika mieritreritra te hanarigna firenena miaiky ny anaovana refondation de tokony tsy hiditra amity resaka fizaran-javatra ty fa lasa potika ny fiarahamonina malagasy sy mba ny vola tsy misy qualité-n'olona fidin'olona fa volano miteny hoe iza ny zara toka be deabe iza ny zara vola be deabe zany ka tsy mety zany fa zao aoka mba irona amina hoe débat d'idée tsika ny hevitra ny tetikasa zay ary zay no tokony fatohany aty hevitra amin'ny fifidianana ary eto amin'ny teny a ty sy nataoko agnenjehana an'izy anizy fa mba analiziko ty zao lizy na mazana na hoana hoe ediana ny fahefana anisan'ny mahatonga ny fahefana ediana satria zao io vokatry ny fampiasana vola ny fifidianana io ary mahatonga ny hiaratra be deabe rehefa mana ao anaty fanjakana de io voatery mangalatra ny akamaroan'ny mpitondra hitadiavana vola hifidianana olo amy fifidianana ka zava-dehibe mihity ny anaovana an'io anatin'ny lalam-panorenana misy olo tsy nietreritra akory lasa mipotra lasa mpitondra tsy mety ny sahala am'zany tena tsy mety mihitsy ka io zany a
hevitra be notapahan'ny olona tao ary ny farany angambany fa ny sisa mety izika ny elneny zao anisan'ny hevide be tapaka atao koa de ny hoe manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainan'ny firenena ny sehatra tsy miakina ny mpandraharaha ara-toekarena ka zao le izy zao anisan'ny hevide be tapaka atao tsy maintsy mametraka lalam-panorenana vaovao atsika miantoka ny hisian'ny fitoviazana amin'ny fandraharahana eto Madagasikara hisian'ny fitoviazana amin'ny fandraharahana eto Madagasikara ary misy sehatra tokony jerevana ihany a mba herovana an'le mpandraharaha malagasy zay zany izy fa zao le izy mazana zay olona mpandraharaha akaiky ny mpitondra ny fandiny izay no mba toerana amin'ny fandraharahana indrindra ny fahazahoana ny marché public ka tsika zany mila mametraka lalam-panorenana mba tsy isian'zany zay zany izy zay ka tsy azo ekena mahapotika firenena mahapotika fiainana mpandraharaha sasany hoe misy mpandraharaha lasany aby ny marché raha Madagasikara ana tsy mety le izy tsy azo ekena ny monopole na olona vitsivitsy hoe satria kaiky fanjakana de izy no ibagna ny marché aby manontolo rehefa jerevana nefa le mpandraharaha tsy misy fahaizana manokana hoe misy zavatra iny vazavotony hoe akaiky fanjakana ka mba tsy isian'zany mila atao anatina lalam-panorenana vaovao tsy misy an'zany zavatra teneniko zao matoa tenenina tsy migarantira an'ireo teneniko rehetrarehetra ny lalam-panorenana misy ka raha tianao fanovana tsika zany a zay no ilazana hoe mila lalam-panorenana vaovao atsika mahavoakasika ny politika reo mahavoakasika ny toekarena reo mahavoakasika ny sosialy reo ary mbola mety misy be de be tsy voateniko zany a mikasika an'ireo zavatra reo ireo a no efa azoko lazaina zany a raha ny hevide be tapaka tenya de miarany fanontanianao ao tompo ia ny tanisainao teo ndre matopetrakoty iainany hoe ilaina fametrahana lalam-panorenana vaovao tanisa rafitra ianao teo tanisa ny tanisa ataoko hoe teboka maromaro zay takiny zay hoe fanovana zay ary rehefa mandinika nefany a ohatrany mahita hoe ao anatin'ny lalam-panorenana atsika am'izao fotoanany misy an'ireo rafitra reo hoe raha tsy hiteny fotsiny hoe momba ny maramila na momba ny hoe fitsinjara-pahefana tena izy fa ny olana atsika eto amin'ny firenena matetika zany ny mpanao politika rehefa tonga eo amin'le fitondrana adino daholo zay zavatra zay ary lasa hoe somary ataoko hoe maka fotoana makabana manatanteraka n'izay zavatra fitondram-panjakana ankehitriny aloha zany a de fa ataoko hoe manao ezaka mijery an'izay hoe fametrana zay ataoko hoe raha tsy teny fotsiny hoe ny fitsinjara-pahefana zay manao ezaka izy ny fitondrana teo aloha nanao an'izay ataoko hoe amapolo taonany a tsy nahavitan'le izy zany hoe tsy midika hoe le finiavana politika mihitsy ny ohatrany hoe tsy ao amin'le mpanao politika matetika rehefa tonga eo amin'ny fitondrana atsy de mandany zavatra lazainao tsy de tena mazava tsara ao anatin'ny lalam-panorenana misy aloha zany misy am'izao tsy tena mazava ao le izy ny zavatra tsy apy amin'ny lalam-panorenana misy hatra am'izay a soatana famanjavozavo ohatra amy teny hoe fisinjara-pahefana tena izany misoratra an'izay anaty lalam-panorenana fandimby fa tsy misy tao hoe ny dimapolo isanjato ny teti-bolam-panjakana de any vondromaoko aparitra tsy misy ady hevitra zay fa magnatanteraka an'izay ny assemblée nationale izay ve izay indrindra mantsy tsy midika ve zay hoe le fanarahantsika n'le fitsipika mihitsy ny tsy mety aka zay mihitsy mahasapa atsika zany hoe tsy mbola azo akinina amy fahendren'le olona mitondra hoe atao hevitra manjavozavo zay tsy azo atao tsony hoe atao manjavozavo hoe hosinjarana radraly ny arem-pireny atsika na ny préambule na lampandroenana mety misy an'izay fa tsy zay tsony fa tsoratana fotony hoe ina ny dikany hoe hosinjarana radralina ny dimapolo isanjatony raha fahoatrandrahana ny fasimaity raha fahosandrahana ny petrole
ndalam-panorenana no mandidy anao mpitondra zay ny mena fahefana fa ny 500 ny tombony dia any firenena malagasy ny 300 ny any firenena malagasy io any faritany Majunga anaovana ny fitrandrana ny 700 tsy ndaraina amin'ny faritra samihafa ary zao miangy avy am'ireo harem-pirenena reo no hisaboana maimaipoana ny olona miangy am'ireo harem-pirenena reo no hampianarana maimaipoana ny zana-bahoaka azo tanterahana zany ary am'izao ohatra nefa misy an'izay na ny mpianatry ny EPPR mbola tsy vita manontoloko fa io ny azo atao ata mpianatry ny universitaire raha io harem-pirenena io tena voafehy tsara azao le izy eto mba milaza zaho député de Madagascar nandritry ny 10 taona c'était à 93 jusqu'à en 2002 député de Madagascar nandritry ny fotoagna na député na ay hatram'izao mitombo azy raha manao ny teti-bolam-panjakana ny député ka miresaka ny atao hoe investissement public fananganan-javatra raha ariary 100 ny vola ilaina dia ny 70 vola trosaina 70 ariary 30 ihany eo no zakatsika tsy miova zay mamenatsa zany nefa atao harena dalatopo ny bois de rose atao harena dalatopo ny fasimaity raha isan-dato ihany ro asika ny 7 isan-dato any vahiny ahoana ny enken'olo an'zany tsy azo ekena zany ka sao raha ohatra tanterahana io zavatra eritreritrin'olo amin'ny lalam-panorenana io hoe ny 500 isan-jato ary be de be ny firenena eran-tany manao an'izay i Norvège ny olona de ny olo-pirenena mihitsy de mahazo ny hoe mahazo ny vokatry ny harenana io any pétrole io neny azahoany an'izany ny pétrole atsika managna be de be tsika zany izany le izy ka zao a tsy nofinofy ny hoe azo saboana maimaipoana ny olona tsy nofinofy sy ny hoe ampianarana maimaipoana ny zana-bahoaka azo atao ny amin'ny tanatrano hipetrahan'ny mpianatra be de be amin'ny université atao azo tanterahana zany ary tsy nofinofy fa zao io arenatsika io fa misy volonté politique ka ny fivoriana tegny vato de fisoana am'izay eny ila zavatra ratsy zany ka mba ezaka tokony ataosika de le hoe mba tokony ho renversena hoe raha ry azato ny vola ilaitsika amin'ny investissement public mba ny 30 ro tadiavina ny 70 mba tsika maninona moa raha sika misy ro ampindram-bola olona miainga am'reo aretsika anao ka lisy défi ary zay ny fototsy tsy mamparozony firenetsika eny de zao toesaigna manque de volonté politique ny akamaroany zay zany le izy zany hoe tsika ny akamaroan'ny olona ti azo fahefana tsy hoe hiservivevana ny olona fa ti azo fahefana izarevana tombontsoa ka izay mila hisy manomboka am'izao a azo tanterahana ireo zavatra ireo zao anie rehefa ny fanjakana tenenina hoe ny olona mitaky hoe saboana maimaipoana ny olona etoho ny zanaky ny olona atoa ny fanjakana toe tsisy vola satria tsy tafapetraka le rafitra tsy tafapetraka le fepetra hifampezana hifezana ny haretsika azo tanterahana de tena azo tanterahana zany zay zany a ny zavatra azo magnamarina an'le hoe toesaigny ny akamaroan'ny olona ihany mba manisy a mba hisiko ny hoe mpanao politika sy ny mpanao politika ny diso teto diso zany raha ny olona tena savidy anao politika fa zao misy olona tsy mietrehitra hanao politika tsy mietrehitra an'izany de satria manam-bola be fotsiny izy androany de hoe hanao politika koa zay ka lasa nidiran'ny olona tsy nanana volonté hanao politika ny sehatra politika de mba ngay mietrehitra tena mietrehitra hanao politika lasa maimbo aby ah oui zay le izy tsy professionnalisé le sehatra misy eto Madagasikara fa zao a misy olo opportuniste ihany mba afaka miteny eto
ny olona laza mpanao politika am'izao laplipa ce sont tous des opportunistes olo mpitaditady fotsiny ny akamaroany fa olona tsy manana culture politique tsy manana etika politique ary zay koa anisany FDP tapaka tegna hoe tsy maintsy apetaka ny etika politique fa tsy hoe olona hoe ia koa mitondra zao de mba andao koa hoany azy satria aminy misy raha hoanina izay niny akamaroany olona ka zay mba apetaka ay zay zaho no safidy anao politika za tsy faratapony hoe tena olo ihany farany madio fa zao zay mba maharary rehefa voateniteny ny mpanao politika ny diso nanagnapotika ny firenena tsy marina zany fa zao ny ekesika hidiran'ny olona mpitady rakena ny ekesika nidiran'ny olona mpitady tombosoa fotsiny sehatra politika ary nomenitsika landa satria rehefa tonga ny fividianana izy mizara vola de izy nyviditsika ka izay tsy mety tsondray amin'ny fagnarena-pirenena hanao anazy atsika am'izao fotoagna zao matetika voaban'ny toetra raha politika resaka politika zay indrindra io resaka fionambe national natao teny ivato ary lasa takona mihitsy ny raha sasany toy ny hoe fampivoarana ny fampandrosoana ny resaka fijerena ifotony an'izay hoe fampihavana-pirenena zay fa ohatrany lasa varina amin'le hoe ilaina ny constitution vaovao araky ny teninao teo tokony ravaina ny institution zatsy na ero ny ravaina ny assemblée ravaina lasa varina am'izay aiza ho aiza marina nefa n'izay hoe fametrahana an'ireo rafitra ataoko hoe hitantana an'izay hoe fampihavana-pirenena zay satria efa nisy dingana voalohany aloha ny nataon'ny filoha-pirenena sy ny FFKM izay nilaza zany teo ny FFKM efa nitondra n'le dinika moa zany ny filoha-pirenena nylaza hoe ametraka an'le rafitra vaovao zay ny fanambarany tam'le ny lahateny ny fanakatonana ny fionambe iny nisy any koa reo fanapa-kevitra sasany toy ny hoe ataoko hoe fifonana zay nataon'ny filoha-pirenena amin'ny anaran'ny fanjakana amindreo zay olona atao hoe mety niaran'ny tsinety nandritra ny fitondrana mifanesy aiza ho aiza ny fametrahantsika nyreny teboka ireny ohatrany tsy de edivanareo mpanao politika intsony le izy am'izao atio reny zao PDB moa zany araky nyteneny koa le PDB ny zavatra notapahiny olona tegna amin'ny fivoriana tegna fijerevana nisy ny fampivoarana sy fampandrosoana zavatra nyteneniko reo hoe andao ametraka fototra mihitsy sika zay no ataontsika hoe lalam-panorenana de fa nazavaiko teo ny hoe ny mahazava-dehibe anazy ary noetiko no amariniko amin'ny hoe reto ny tombosoa ho azo raha ataosika ty zavatra ty zay le izy fa angamba ny tianao tenena de le hoe ahoana ny fomba hagnatanterahana nyty ty voalohany aloha zany efa nanao sonia ny filohan'ny republika miaraka amiray aman-dreny amin'ny FFKM sy ny filoham-pirenena teo aloha isorana anazy reo zany nanao any sonia zay hoe ho tanterahatsika izavatra ty zany isorana PDB zany zay fa faharoa koa mitapaky ny olona mpivory-teny zany de ny hoe hatsangana ny assemblée constituante ary io ngamba ny ataoko hoe mba sisian'ny malentendu hoe fienoana raha zao ny tena zavatra mazava zany ny assemblée constituante de inona hoe hagnatanteraka ny fandrafetana nireo FDB reo ho lalam-panorenana ary lalam-panorenana roa na telo ny safidianana malagasy fa tsy référendum ny tena hevitra tena misongadiny ategna aloha de ho province autonome ary anisan'ny FDB tena misongadina koa zany le hoe mila fidin'olona mivatana zay mako amy lalam-panorenana zao lalam-panorenana zao de ny meraky any no tena mazava ao anatin'ny lalam-panorenana fidina mivatana amin'ny hoe suffrage universel direct fa ny filohan'ny faritra ny président ny faritany tsy de mazava ao fidina fotsiny ka anisan'ny recommandation zany ny hoe na inanina rafitra hitranga any amboriboka mpana araky ny lalam-panorenana zao laniny eo de fidiny vahoaka mivatana zany hoe mera de fidiny vahoaka mivatana
ny lehibe ny faritra de vidiny vahoaka amin'ny vatana, ny lehibe ny faritany de vidiny vahoaka amin'ny vatana fa sy grand électeur sy mpividy bavety. Zay loha zany a anisan'ny hevi-dehibe koa zany zay a zay satria nahoana no vidina amin'ny vatana ny meraka sao vidina amin'ny vatana ny filohan'ny faritra, vidina amin'ny vatana ny filohan'ny faritra, vidina amin'ny vatana ny filohan'ny faritany. Zay zany zavatra anankiray lehibe koa zany. Ahoana ny fomba hanatanterahana an'le hoe assemblée constituante? Ny assemblée constituante zany araky ny fandaniana to de zao, tsy misy olo nieritreeritra hanonga-mpanjakana teny, tsy misy mieritreeritra ho teteza mita vaovao teny, fa zao fanatsarana ka zao ny filohan'ny repoblika perinasa zao de mamita ny mandany hatramin'ny farany, na inanina rafitra olany eo a, na inanina lampandrenana olany eo a, ny président de république de mamita ny mandany hatramin'ny farany marampatonga ny 2018. Ray zay tokony azavatara. Faharoa, ny assemblée constituante a de tazomina ny député misy zao fa apiana olo avy ity ivelany. Zay zany le izy. Ia zao mandroso ohatra hoe raiky amby 107, raiky amby 50 ny député am'izao de manendry olona 80. Zay ka izay no atao assemblée constituante manao mamola volany lalam-panorenana zay atao amin'ny référendum. Ho hitantsika eo ny mécanisme an'izay rehefa avy eo hoe vatany vao vitan'ny raha ny hevitra zao de hoe rehefa vitan'ny assemblée constituante igny de tokony mbola asoana ray mandeha le olona ny vory reo hoe io ana mba vakio tya de eo n'olo aloha ty zao ty zao ty zao de miverina tokony jareva mécanisme zany zay a am'le fomba hagnatantarana azy. Zay zany mipetraka eto hoe tazomina ny député zao manao ny assemblée constituante zany a hagnatanteraka an'ireo. Rehefa vita le lalam-panorenana lany vahoaka ty ny lany rava ny assemblée constituante de mifidy député vaovao. Zay zany ina ry problème am'zany ka zay indrindra zafady. Raha ohatra ny olona miresaka hoe raha vao ny gouvernemanta, tsy misy mietreritra gouvernemanta teteza mita tsy zay fa zao nahoana rehefa nareo mpanao gazety eto Antananarivo, raha fa sika mipetraka eto Antananarivo no miteny hoe tsy mba sapanay ny vokatry ny asan'ny gouvernemanta zao de tsy misy miteny atsika. Ka nahoana rehefa tonga le olo avy agny amin'ny faritany mba miteny hoe mba oka zao ilazany hoe tokony ho avana ny gouvernemanta de tonga de oa fanonganam-panjakana salan'ny pirenena rehetra eto Antananarivo mba miteny hoe sy sapanay misy vokatra ka miteny amin'ny président de république izy raha vao i gouvernemanta io sololo-kafa fa tsy hitanay mivokatra hoentiny. Zay ny ale izy fa atsika tonga de mandray an'izay hoe teteza mita ny dikan'izany nga son'olana ny miteny hoe tsy misy vokany aminay ny asa ataon'ny gouvernemanta reto a raha vao tia manangana vaovao fa tsy misy mietreritra hoe hiditra amin'ny fahefan'ny filohan'ny république ny olo fa miteny ny olo atake olo-pirenena. Zay raha mikasina ny gouvernemanta manokana zay tokoa ka anjaran'ny président ny mietreritra hoe mandeha fa zao ny constatation n'olona amin'ny ankapobeny tsy mandeha ny asan'ny gouvernemanta raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny zay le izy ka nilazan'izay ny olona tegny de anjaran'ny président de république ny mietreritra hoe ho tazominy io anazy zay. Ono andray matopetra kotiniana hoe zay indrindra monko le tiako jerena tiako itenenana hoe tsy nitarika an'le olona andeha am'le fanonganam-panjakana ihany ve satria zao ametraka assemblée constituante ho inareo teo ao anaty lalam-panorenana tsy misy an'izany hoe assemblée constituante zany ary vofa tsy mamaritra an'izany eny ny lalam-panorenana ankehitriny ka zay ny tenenako hoe so de anosika amin'ny filohan'ny république sy ny FFKM andre fanapa-kevitra mivoana amin'ny lalam-panorenana misy ankehitriny zao a ny FFKM de isora hevitro ty nikasika atao laïcité de l'état ny fiangonana de vatana saigna fanahy ny olombelona mako na inona zavatra hotorina agna-piangonana ka tsy zarizary ny fiaignan'ny olona tsisy olo handray zavatra toriny mopera na toriny pastera manana didy lehibe ny fiangonana manina rehefa manangana sekoly ny fiangonana sy kondanesika hoe asan'ny fanjakana zany
manina rehefa manangana hôpital ny fiangonana tsy condamnetsika hoe asan'ny fanjakana zany za manao zany fidarevana ny fiainan'olona ane zany fa nina rehefa miteny fiainam-pirenena ny fiangonana de condamnetsika hoe mita politika diso zany ny fiangonana katolika de manana ny doctrine sociale de l'église catholique iny concile vaticanina faharoa ngambany raha tsy diso a nametaka an'izany ny fiangonana mijery ny socialin'ny olona ka aza atao senderiny hoe laïcité de l'état zay zany le fa sao ny fiangonana manao asa sosialy mizaran'zao mizaran'zao magnina tsy condamnetsika izy ho azavatra tokony ataony fanjakana fa sao fomba tetika atao zany hisakanana ny zavatra atao ka raha mampirisika anareo raha mandreny amin'ny fiangonana tohizo ny ataosika fa tsy ny ataonareo zay a tokony mazava tsara tokony mazava tsara zany zay zavatra zay a tsy misy zavatra agnapotehana ny firenena ny zavatra zay atao fa fagnatsarana ny firenena ary zao koa le izy tsy androany nisy conférence nationale fa nanina rehefa nisy conférence nationale tamity de lazaina hoe olona roa arivo ve nisy koa ne tamy 91 samba malala tantaran'ny firenena tsika tsy androany ihany ary reo conférence nationale natao reo de nefara amina fagnisiana amin'ny fomba hitondrana ny firenena na mba mijereva tantara atsika ka izay no zavatra tena hotenenina hoe non aza atao sahala am'izay le izy fa zao mitenena anareo raha ohatra ka sy ilaina ny hoe fifaizana ny harem-pirenena hisaboana ny olo mamay-poana sy ilaina ny hoe fifaizana ny harem-pirenena mba hafahana mampianana ny zanaky ny olona malagasy rehetrrehetra sy ilaina ve zany mitenena anareo zay mitsipaka am'zany sao de mba calcule fotsiny hoe teizanina amin'ny zao zavatra misy ny malagasy zao sika mba azahoan'ny olona visivisy tombo soa sao de zay mihevitra anareo reo ka zany tsy azokena ka aoka hiroso sika fa tsika sy miaraka am'izay tsy afaka zay ngambany ny zavatra azo kombana anisan'ny nampimenimenina ny solombavam-bahoaka maromaro tokoa le hoe légitimité an'le olona roa arivo nandray anjara ahoana ny hevitrareo nareo anatin'le hoe nandray anjarany ya zao le izy mifanazaiko teo ane ny assemblée constituante tazomina ny député zao de apiana zay le izy zay mazava zay zany a zay a ary mino fa zay le zavatra ny soniavina ny am'izay esprit nyzay zao fa zay le izy zay le izy itsika atsika olo hanarina anisan'ny erreur tamy zavatra fa nisy tagny aloha ny hoe tsika mila ny communauté internationale hagnampy any zavatra ataotsika ty hoana apetarakotinena fa hadisoana ny hoe andao ravanana izy hoe tena foagny misy ny assemblée nationale tsy mety zany voafiditsalan'ny président de république ny député fa zao kosa raha ohatra ndray ny député ilaza hoe sekena misy ny assemblée constituante tsisy manaiky an'izay zay kosa tsy azo ekena zany zany ve tsy midika hoe mila accord politique alohan'izay ahafahana manatanteraka nireo teboka tataka an'izay hoe fametrana assemblée constituante zay ane nahoana moa ny filoam-pirenena teo aloha ny raisiny satria fanaon'olo eran-tany zany hoe ray aman-dreny reo akoatra ny FFKM karazana accord politique ane ny zavatra fa ny soniavin'ny filohan'ny république ny soniavin'ny ny filoam-piangonana ny soniavin'ny filoam-pirenena teo aloha de nivory zavatra tapahana vory accord politique ane zany hoe mifanaika atsika fa reto ny zavatra hagnasarana ny firenetsika efa accord politique ane zany nefa n'izay ve tsy tokony andalo any amin'ny anteny mira ihany koa raha misy raha toka hoe raisika hoe accord politique ary azo atao ny sala am'izao koa ka azo atao hoe ny président de république hoe amin'ny fomba fanantantarahana an'io a manao mandany président de république am'izay hoe olona homena fahefahana hanagnadraikitra manokana zany azo atao zany zay fa ny président de république efa nanao sonia voafidiny vahoaka amin'ny vatagna ny président de république zay zany izy akoatrany hoe zay mbola hoe misy zavatra atao ka zay ngambany ny zavatra sindriana tsara am'ty zavatra ty hoe oka mba handeha amina ady hevitra fanorenana atsika zahay moa zany zao
miraha miteny an'ity eto dia sagnatria mirairay tamin'ny 3 ny tambatra ny atoko tambatra ny APRN ny Alliance pour la paix et la refondation de la nation dia efa niteny hoe sy tokony mbola ataosika ny fifidianana fa andao aloha hanao ny hametaka ny fotoka zao zavatra atao zao zany hoe ny zavatra azo tonona zany re olona dia zao oka rehefa miteny petrakotony aina aza jerevanao hoe petrakotony aina fa ny hevitra teneniny mba hinoy azay fomba fisainana zay apetraka amitsika manomboka am'izao mba ny hevitra lazain'ny olona no henoy fa tsy hoe izy ihany zay izy ary aho manokana dia zao ngamba mety gaka ny olo nahoana lazaiko eto ty rehefa tonga atao amin'ny commission nisy anay président Ravalomanana tena ndray micro hoe monsieur le président fantatrao ve aho eka hoy izy ia zao monsieur le président tonga eto atsika misaotra n'Andriamanitra ampanetitena no lazako fa raha nisy olona nametraka anao amin'ny fitondrana aho fantatry Madagasikara zany motoa rehefa natao ny investiture tao Mamasina ny andry nahavy agny fianarantsoa vo natao raha misy raha nandraisany natao tamin'izay magnamarina an'izay fa sao izy monsieur le président zaho matoa tonga ny vory eto dia makatoy ny 4 finlazain'ny ray aman-dreny amin'ny FFKM ka iaho tsy mpiasara velatsy voatagny andafy ianao dia fa namela heloko anao aho ka lazaiko eto fa na dia nametaka anao amin'ny fitondrana aho dia nigadrainao tsy fiteny aho nigadrainao fa nigadrainao ny vadiko pitenao ny fiaignanay fa zao tsy soany miady misaotra ny FFKM atsika sara ny mihavana hagnorenatsika ny firenetsika ka iaho mamela mafisitoko eto ny famelako anao tsy misy nonompo ary lazako eto zany efa mihavana zany tsy managna olana ampreny tsy managna olana amin'izy anizy aho satria zany fahendrena malagasy tsy ny tombosoako fa hoe ina ny zava mahasoa ny firenena ny mifamela ny mihavana ny lazako an'izay dia zao aoka atsika zay mpanao kazikazy anisan'ny nahapotika ny tanitsika ty ny olona ny fandimby mitondra teto dia nanao fahatosoana hoe rehefa mifanjakana dia manao kazikazy dia rehefa miala teo zay vao mahasapa hoe salan'izay ihany aho nanao ka izay isaorana ny président ny république am'izao amin'io ary ny teny ataoko aminazy dia zao aoka ianao monsieur le président hirosoatra ny farany amin'ny fagnatanterahana ny zavatra tapaka tegna fa zao hahatonga anao ho anisan'ny olona tena nanana anjara toerana lehibe tamin'ny tantarany Madagasikara tandremo ny influencen'ny olona mety magnodidiny anao ianao satria fantatra efa misy eny zany le mpitady ronindroniny le azahevy napotika ny olo mpitondra président mitondrany e aza manaiky ianao monsieur le président misy zoatra ny farany fa isika olo-pirenena koa mila magnampy ny ezaka atao zao atsika hagnorenatsika firenena ny firenetsika zay ngambany anisan'ny zavatra apela atao tsisy tombosoan'izy fa afa-tsy mitombosoa ny taranakitsika nonovatsika an'izao zavatra mitranga zao ia alohan'ny idirentsika am'izay teboka momba fifidianan'izay tiako anontanina kely hoe ho anareo rovina ny andrasanareo apetraka reto ataoko hoe rafitra maromaro reto hoe ny CNR na ny FFM zay efa nampanantena ny filoham-pirenena io ary anankiray ihany koa le hoe apetraka atsangana ministerany fampihavanam-pirenena rovina ny andrasanareo anaovana an'izay satria anisany hoe teboka maika ihany zay raha ohatra ka iroso an'le alalan'ny fampihavana an'izay tsika am'izao fotoana zao zany ny tenen'ny ray aman-dreny amin'ny FFKM président FFKM laza hoe manangana an'le komity izy moa zay laninazy na komity mpanatanteraka na komity mpanaramaso fa zao misy olona voafidy anaky 7 ny ainga amin'ny commission ny 4 tamin'ireo zany novidiny vahoaka novidina amin'ny vatana ny 3 no tendrena ny tegnako zany agnatin'le komity avy amin'ny commission 4 raha zany zao
de am'izao fotoana zao zany zahay mandravitra an'le hoe TDR am'ireo zavatra reo zany ho inona ny hevitra zany zay zany izy tia ina moa ny andraiky ny fanjakana dia ny hoe ny président de république ny filohan'ny lehibe ny fitondram-panjakana mampiasa ny volam-panjakana tsy maintsy misy fampiasana vola izy ty zay aloha raika amin'ny engagement amin'ny hoe izy manao sonia hoe vola zavatra mahakasika ny fiainam-bahoaka dia ampiasana ny volam-panjakana zay aloha zany anankiray ka anisan'ny zavatra lehibe atao am'izao fotoa tokony atao zany a ary zay tokony agnome amoaka taratasy ny fitondram-panjakana hoe ny hainao mandeha mpanjakana eran'ny Madagasikara de tokony hamela malalaka ireo olona nofidiana na zay avy amin'ny FFKM hanao fagnazavana mikasika ny fekevitra ty agny amin'ny eran'ny Madagasikara zay aloha zany zavatra anankiray satria tokony atao ny fampahafantarana ny olona hoe ny Cyprien mikasika ny hevitra tapaka teny mbola tsy pafily ane zavatra tany mitao reny zay zany zavatra anankiray lehibe zany zay zavatra zay de faharoa amin'ny fomba fiasa de hoe amin'ny fomba fagnatantarahana an'io ary fantenen'ny président de république zany zay hoe misy zavatra tokony ediakevitra zao ny tenin'ny président de république misy izy ny zavatra tonga de tantarahana zao de efa nitanterahany mikasika ny président Ravalomanana efa nitanterahany hoe ravana ny FFM fa mety koa mino fa ato misy zavatra tokony hoe afaka kelikely de mianan'izay tika hoe inona le ataony ato fa misy ny zavatra tokony ediakevitra zay eto principe no nolazainareo fa zao a miady hevitra amin'ny ny rehetrarehetra zay no azahoana zavatra tsara bebe kokoa io ny mpitondra fanjakana io ny ray aman-dreny amin'ny FFKM eo ny solotenan'ny filohan'ny republika teo aloha eo koa ny solotenan'ny mpizaika ireo zany ny tokony hiaraka ao andoha amin'ny fagnatanterahana an'ireo zavatra reo zay ngamba ny any ataoko mécanisme tokony mipetrahan'ny fanatanterahana hoe ahoana ny tena hananganana an'le assemblée constituante ahoana ny hananganana an'le CNR zay ka hoanay zany de le hoe ireo olona voafidy ireo solotena fito avy any amin'ny commission anaky folo miaraka amin'ny solotenan'ny FFKM miaraka amin'ny solotenan'ny filohan'ny république teo aloha miaraka amin'ny solotenan'ny président de république am'izao fotoana zao reo zany a miady hevitra amin'ny fomba hagnatanterahana an'le FDB reo zany fa misy hoe reto tena zavatra mahakasika ny mpitondra fanjakana zay ngamba ny zavatra tiako fa sy ndriako tsara hoe sy misy olo mietrehitra hankorota sy misy mietrehitra hoe fandravana fanjakana fa ny mety le fomba ilazana azy ohatra hoe ny gouvernemanta tsy misy mietrehitra gouvernemanta tateza mita zany fa zao amiteny ny olona hoe tsy mahasapa gnay hoe misy vokany aminay ny asan'ny gouvernemanta zay ny tenenany olona ny vory teo fa sy mietrehitra ny olo andao anao tateza mita vaovao tsy misy an'zany ka oka le zavatra mety fandravana zavatra mba tsy atao eny ary 10 minitra sisa ny fotoanatsika ndre matopetra kotiniena fa anisan'ny teloka lehibe amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana jolay 2024 avy zao anisan'ny mahabe resaka ihany koa fikarakarana ny fifidianana io indrindra eo amin'le hoe fiomanana amin'ny fametrahana ny atota taratasy nareo amin'ny atoko tambatra ilatsaka ve ianao ya fatatsareo rehefa milatsaka fa zany hoe ngamba ny zavatra isako eto mikasika ny fifidianana ty de zao eto zany de milaza fa raha misy zavatra nampisy teto de ny fifidianana ary ny mpitondra perinasa ny fosotra na tonga ny fifidianana hisiady zay ka aho zany de miteny amin'ny fanjakana misy ao aoka ny kazikazy aoka ny calcul vo agnatin'ny voadingana ray ny vitatsika amin'ny fampihavanam-pirenena zao voadingana ny vitatsika ka ao anatin'ny fotoana hagnarenana ny firenena tsika sanatria ny kazikazy ataontsika agnatina fitondrana mikasika ny fifidianana ty nao mpisy korotana tandrena zay
zay mba tandremo sy iveriny antsony zay ina mahatonga anay teny an'izay tapitapika zao de mitranga andrainy hoe sy sary tsono natao ny bulletin unika fa logo voalohany aloha mitaky fotoagna be tokony mba nisy ati-hevitra tsara zany agnatin'ny fotoagna anaovana dossier ny olona de milatsaka tapika zany ka mila fa mahevitra malaky ny fanjakana mikasika an'io hoe ho vitan'ny olona ve zany hagnovany koa mbola ao agnatina fotoagna hoe hatram'izao aloha zany hoe hemitra hery ny andro zay raiky mampiahiahy anay zany ahoana moa ny alalan'ny olona raha ohatra ka misy olona roapolo hoe ty amblema tya de ipetra kotoniana tokoa ka tsy mety io tsy mety tena tsy mety fotoagna fohiny anaovan'olona propaganda tena tsy mety oka sy anao zavatra hampiadiny ray mandeha agnareo tandremo mikazikazy tena tsy mety faharoa de zao am'le bulletin tokana ty ia de milaza eto fa lasa sorsana hosoka ny bulletin tokana ina ny zavatra mampalahelo ny zavatra sasany tranga tamin'ny fifidianana député raha sy ilaza ao fianaratsao voalohany io tamin'ny fifidianana député farany teo efa lazay teo ny fizaram-bola fa zao ny senita de misy manao hosoka ny senita mihitsy no mamoaka bulletin tokana mialohan'ny fifidianana omenan'ny candidat de iny no midy amidy ray aly mety amidy dimby aly am'izao fotoagna zao de efa misy mietratra hoe na hovidina ray hetsy azan'ny olona na hovidina dimy aly ny azan'ny olona zany hoe omena mialoha le bulletin tokana ka zay mitena ny senita oka mba sy averigny ny zavatra nataoreo tamin'ny fifidianana ny député regny zavatra sanazany eny mampidikisy firenena mampiady ny firenena hadalana taona olo agnareo agnatiny nisy zany avoakanareo ny bulletin amidy de igny zany le olona mitondra le olona tonga ao le olona mpifidy efa managny izy de igny orosany ahy hararotona ny fahatran'ny olona azay ny mahatonga anay hoe ty tokony voarara mihitsy teresaka fampiasana vola ty zay de efa misy mialatsiny amy teny mba hoe efa manao taim-bava hoe hovidinay ray hety hovidinay dimy aly misy oloresaka an'izany agny fianaratsoany izavatra saran'zany zany ve toko ro ananganatsika ny firenetiky ka mikasika ny fifidianana ty mba tokony hozerevatsika tsara izy ty tena tokony hozerevatsika tsara sao de tiandray no ampisy korotagneta nany hoe ahoana tokony hozeraina amizere ahoana ny fomba ifehezana ny bulletin tokany io mba tena le bulletin ao amy bureau de vote izay no hitrangary amin'ny ho fenoan'ny olona fa tsy hoe bulletin tokany efa vita taty aloha nisy zany ahoana ny fomba icontrôlevana an'izay mety amy fanisambaty ve ohaty zao hoe ao bureau de vote anakiray zany tokony fantatra alohan'ny fifidianana de hoe zao ny seriny bulletin misy ato numéro zao ka hatramin'ny numéro zao de rehefa atao ny fanisambato a rehefa tsy agnatin'iny seriny le bulletin de tokony vato maty na koa rehefa eo avy eo iny hoe zao ary akoatrany hoe le seriny de hoe andao ary ho siniaviny membre de bureau de vote ny ambadika ato ny bulletin misy eo zany bureau de vote anakiray de hoe iza ny solotenana candidat ato andao asiana sonia ato ambadika any ty bulletin ty de zay bulletin tsy misy an'iny sonia igny maty izany de zavatra tokony hozerevana aby fa lasa manimba firenena ny zavatra mitranga fa io bulletin tokany io azay mahatonga ny président ratsiraka amy teny io ane mahatonga ny président ratsiraka amy teny io hoe andao iverigny am'le bulletin anakiray fa tena miteraka olana be debe ty ka raha ohatra mbola io ny misy zany de tokony hozerevana nitetika voalohany senita ahoana ny fomba ifehizanareo senita sy avoakanareo ana bulletin tokany io amidinareo de fa misy mahazo an'igny meloha ary ina ny sanction raha ohatra misy tratrika
tokony hoe tonga de inona izany tokony zavatra horesahana am'izao aby mikasika nyity resaka fifidianana ity io bulletin tokany io zany eno hitondrako resaka eto am'izao fotoagna zao le hoe le senita mizaran'io a ahoana ny fomba hataotsika hoe raha ohatra ka nisy nahazo an'igny a mba tsy igny ro voaisa ara-dalàna fa ny tena tokony atao de hoe mba tsy isian'le izy mivoaka zay ny tena tao zay hoe alohany anombohan'ny fifidianana saina ny serin'ny bulletin io a de hoe akoatran'izay a sy niavin'ny membre de bureau de vote eo ny ambadika an'le raha igny tsy fantako ny miaraka amin'ny délégué-ny candidat de vita zay vao mandeha ny opération-ny fifidianana sy niavina ny ambadika an'igny eo anao satria le izy a zavatra misy bulletin efa voakose dieny meloa de ome igny zany ro fidina vola de hararotona le fahatrany olo ka le zavatra salan'zany a sorsana hosoko a miteraka zavatra tsy mety amin'ny fiaignan'ny firenena zay ngamba ny zavatra azoko ola zay eny ary zay ihany koa no etsika mamarana ny fandarana andrematy Petra Kotoniaina de misaotra anao nanaiky ny vahinay tamin'ity androany ity asana mbola misy afatra anao any pijeritsika am'izao alina zao ny afatra zany moa de mazava tsara voalohany anao zany a misaotra anareo eto amin'ny matv nanasanay teto ahafahanay a mihaona eto mifampiresaka amin'ny mpiray tanindrazana zahay tsy mitoko teny fantatra fa everinay fa adidy andraikitra amin'ny firenena ny milaza ny anjara-biriky zany ka fitondrana anjara-biriky tsy nihevitra rehetrarehetra tapaka teny amin'ny conférence nationale teny Ivato no nolazainay teto mbola be ny hevitra tsy voateny zay ka zao a aoka tsika zany a mba hiezaka hamatatra an'ireo hevitra rehetrarehetra zao a izahay zay voafidy solotena ny mpivory miaraka amin'ny équipe technique ny FFKM de hanao zany zay fomba hahalalany vahoaka malagasy ny tsipriany a an'ireo zavatra voalaza ireo zay ngamba ny zavatra zay apetraka ny farany de tena farany a de ny hoe napotika ny firenetsika ny toesaitsika raha misy zavatra tena napotika ny firenetsika de ny toesaitsika zao fatatsika ny olana tsy mampandroso ny tanitsika fa ny olana amitsika de zao visy ny tehanana finiavana hiala am'le zavatra tsy mety ka iny mpitondra aloha voalohany indrindra tokony hiainan'izay oka mba sy ameriny any zavatra tsy mety nataon'ny fitondrana teo alohany fitondrana misy ny tompony andraikitra tsirairay fa salan'izay koa tsika rehetrarehetra miaina ao anatin'ny fiarahamoniny any zay hoe nytoriteny nataon'ny monseigneur Odo igny inona ny mba nataonao tamy raha lahinao raha tsy nihinan-kanina izy raha tsy sala am'izao izy ny tianao tenenina de hoe mahatra ny gasy fady ranovana ny gasy azo atao ny miala amin'ny fahatrany io raha manana finiavana atsika rehetrarehetra hifeny harem-pirenetsika fona hiala amy zavatra tsy mety saotra tompoko eny ary de misaotra anao ihany koa Andriamato Petra Kotoniaina filoha nasionaly ny tambatra nanaiky mizahinay tamin'ity androany alina ity zay ihany koa no masaka azona tolotra tamin'ity androany ity noko fa nitondra lesona ho anao mpijery tany tokantrano tany ny famakafakana zay neditsika tamin'ity androany ity sorana ihany koa ireo technicienne zay niarana natotosany fandarana zay ary mpijerejery fa dia mametraka ny veloma mandra-peona aminareo indray ary mino fa ifakahita tsy ho ela indray amin'ny fandarana resabe veloma ry tompoko